ho an'ny avoatany dia mifatry vakina karatra itasy moro maniry dia aza mandeha vanim-bazaha. Eo ihany koa ireo baibo amin'ny ilana andrefa Madagasikara tsara tanàna ary aloatra izay mety hanaovana folo varim-bazaha avokoa. Amin'ny fotoanan'ny orana dia volamena tanety izy. Volofotra na atao verim-bola aoriana tsaramaso na voatra. Amin'ny fotoanan'ny maintany kosa dia ny amin'ny tanimbary rehefa miala amin'ny vary ny ambolena amin'ny varim-bazaha. Ny baibo izany hoe tany manamorona ny rano sy ireo tanimboly izay azo tondrahana tsara koa dia mety ambolena amin'ny varim-bazaha. Azona lafarina sy aponga. Lafarina dia ahafahana manao mofo dipaina, mofo mamy, paty na koa sakafo. Ary sotroina kosa amin'ny voam-bary dia azo manao sakafo tsara ary mamy no toy vary. Azo atao sakafo biby koa ny varim-bazaha, atao vilona na provanty, mena ny fopy. Zavatra toy ny satroka ary sy ny sisa. Eny an-tanety dia ny volana Desambra ka hatramin'ny volana Janoary no ambolena azy. Marihana fa miankina betsaka amin'ny fahatongavan'ny orana amin'ny fotoana fambolena varim-bazaha eny an-tanety. Ny orana izany no miantoka amin'ny fanondrahana ny vola. Baibo kosa indray dia manomboka amin'ny fambolena rehefa misintona tsara ny rano, izany hoe mandomando fa tsy voafotaka. Eo amin'ny volana Aprily eo izany ka ny rano miakatra avy any ambanin'ny tany miampy erikeka madinika ny miantoka amin'ny fanondrahana ny tany. Ny volana tanimbary kosa dia tonga rehefa miala ny vary. Arakaraka ny fotoana ialan'ny vary izany dia afaka manomboka ohatra ny volana Avrily, May man'ireo toerana manao vary aloha. Ary ny volana Jona sy eo amin'ny voalohan'ny volana Jolay eo amin'ny faritra hafa. Ny tanimbary dia tondrahana amin'izany. Eo amin'ny efa-bolana eo dia jinjaina amin'ny vary afa-tsy neny amin'ny baibo izay somary lavalava kokoa. Resaka amin'izay tsika amin'ireo asa rehetra atao amin'ny fambolena varim-bazaha. Misy dingana maromaro amin'ny fambolena amin'ny varim-bazaha. Voalohany, fisafidianana ny tany. Faharoa, fikarakarana ny tany. Fahatelo, ny fisafidianana masom-boly. Fahaefatra, fanomanana ny zezika ampiasaina. Fahadimy, fambolena amin'ny varim-bazaha. Fahaenina, fikarakarana ny voly. Ary farany ny fitsinjana amin'ny vokatra. Dia arahantsika izao ny fanazavana ataon'Andriamanitra Benete tantsaha iray Avao-Betafo izay miara-miasa amin'ny fifamanao mikasika ny fanomanana ny tany alohan'ny ambolena amin'ny varim-bazaha. Zao zany eto izao vary naniry teto. Tsy efa naniry ny vary dia avy eo maimaina le tany. Tsy efa maimaina le tany
dia avadika angadinomby na atao tanana. Ty zao natao asa tanana dia tsy efa maimaina indray hoe bainga dia sena hery. Fa no sena hery izy ty zao dia misy moa sasany zany miasa indroa no misy indray mandeha iny dia toroina. Dia voalamina tsara zany ilay izy dia zany sasany koa moa zany manao zesipahatra. Dia zesipahatra ny sasany ataony any ambanin'ny asa, moa ny sasany ataony any ambony. Zay zany momba fambolena amin'ilay fambolena variété tambary amin'ny blé zany. Andray andro tsy maintsy mifaly, andray andro tsy maintsy tomany aho, andray andro tsy maintsy mifaly. Mialoha ny ambony varim-bazaha dia safidiana tsara ny tany asiana azy. Tany tsy misilamy be loatra, tsy leso ka haingonandrano, masaka tsara, arahina tanimboly sy tanimbary dia misy rano sy ampy rano tsara ary voveo tsara ny rano eo aminy. Fisafidianana ny tany ambolena blé zany amin'ny voly avitra dia miankina amin'ny rano. Raha hoe ny rano zany dia tokony hisy rehefa hoe tonga ny fotoana ilana azy dia misy izy. Ary rehefa tonga ihany koa ny fotoana tsy ilana azy dia azo esorina izy. Tena misarika orabako ianao reny fetsarao ndelatia ao am-pomahina nefa mibavo tena misarika. Zany le vary dia sady manamaina ny tanimbary amin'ny alalan'ny tatatra manodidina. Dia izao zany le fanaovana an'ilay fanamainana azy, zany hoe tatarana manodidina. Ity zany atao hoe canal de drainage. No atsahana ny tahala sady ny antony anasana tahala dia satria zany mitahiry io karazana bibikely mitondra ny fahavalon'ny voly. Ao am-pomahina nefa mibavo tena misarika orabako. Rehefa tena maina zany le tany zakan'ny angadinomby dia atao amin'izay fiasana ny tany amin'ny alalan'ny angadinomby. Higasika rano tonga aty tsy misalasala na amin'ny alalan'ny angady. Oentina miasa manalasala zay zanakombo tsy ampianarina milomano nanao atritika na hitangana isavarano. Higasika rano tonga aty tsy misalasala angady mondrona oentina miasa manalasala zay zanakombo tsy ampianarina milomano nanao atritika na hitangana isavarano. Ny alalin'ny asa dia eo amin'ny 520 cm eo na ray intsay sy sasany. Vita asa amin'le angadinomby voalohany iny zany le tanimbary dia hosena ny sandray mandeha esaza zay zanakombo tsy ampianarina milomano nanao atritika na hitangana isavarano. Higasika rano tonga aty tsy misalasala vela ho maimaina kely eo aloha dia vadika ny angadinomby zay rehefa avy eo. nanao atritika na hitangana isavarano. Aingisanao tamin'ny filalovako zay sady manapotika le olona no mantamina azy. raintany any betoratoraka ao lanitra mbola angorakenyo aingisanao tamin'ny filalovana rehefa voasa le tany dia tsy maintsy aremina tsara mihailamina izy sy hiandromany rano fa maty ny varim-bazaha raha vao misy rano miandrona eo amin'ny toerana dia alamina tsara izy zany mba hitovy tatana. naonaoa areruyene areruyene areruye naonaoa ajamajan melulalana najakajakatatamiadane Tsy maintsy asiana arika zany le voly mba hiarovana azy amin'ny rano dia tsy maintsy manao canal raha ohatra lehibe le parcelle. ajamajan melulalanenya najakajakatatamiadana aralasa alujatunaya
Ny tanimbary ty dia tsy maintsy atao satria iny kanaly iny no ampidirana an'le rano rehefa mampidi-drano. Alleluia, alleluia, naonawa. Alleluia, 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 naonawa. Ny fatra amin'ny masom-boly ampiasaina dia raikilao isaky ny ray ary. Ny tsara indrindra dia mampiasa masom-boly voafantina. Ireo varim-bazaha izay fikarohana fifamanao dia varim-bazaha mahatanty tsara ny toetany eto Madagasikara, azahoana vokatra betsaka, mahatanty koa ireo aretina izay mpahazo amin'ny varim-bazaha ary tsara kalitao raha miresaka lafarina. Ireo akora sy zezika ilaina mba ahazoana vokatra tsara amin'ny volo varim-bazaha dia zezipahitra na zezika compost, zezika NPK eo amin'ny 3 kilao isaky ny ray ary, dolomita sahabo 1 ka hatramin'ny 2 kilao isaky ny ray ary. Ny dolomita dia ilaina indrindra atao amin'ny tany marikivy toy ny tanety. Ny borasina 100 grama isaky ny ray ary. Ny borasina dia manatsara ny fiforoana ny voa ka tena ilaina tokoa mba ahazoana vokatra tsara. Ary farany ore eo amin'ny 1 kilao sy fefany eo isaky ny ray ary. Ny zezipahitra na ny compost dia tsara raha atao betsaka arak'izay azo atao satria manatsara ny vokatra azo ary koa manatsara ny tany. Rehefa milamina tsara ny tany dia manao soritra hamafazana ny varim-bazaha amin'ny rayonneur na koa amin'ny ngady. Ny elanelan'ny tsipika anankiroa dia eo amin'ny 20 cm eo. Izany dia atao mba hahamora ny fihavanan'ny voly. Ny masom-boly varim-bazaha dia fafy manaraky ny tsipika ary atao somary manifinify. Rehefa vita izay dia afafy manaraka ny soritra misy ny varim-bazaha, izany hoe eo ambonin'ny varim-bazaha ny zezika NPK. Rehefa vita ny mamafy ny zezika NPK dia afafy indray ny dolomita. Azo atao manaraka ny soritra misy ny varim-bazaha na atao fafikatrana ny dolomita. Rehefa vita izay dia atao fafikatrana ny borasina. Tsy adino manisy ny fanafody biby mba entiny arovana ny voly amin'ireo bibikely mety hanimba azy toy ny fana. Ary farany raha toa ka tsy nampiarahana tamin'ny asa ny zezipahitra dia afafy eny amboniny. Marihana fa zezipahitra masaka tsara no afafy amin'izany. Rehefa voafafy ny masom-boly
ny akora samihafa sy ny zezika rehetra ilaina dia rakofana amin'ny tany ny masom-boly. Tokony ho rakotra tany tsara izy eo amin'ny 1 ka hatramin'ny 3 cm eo mba hahatombona tsara ny fitsomohana. Rakofana tsara ihany koa masom-boly mba tsy ho azan'ny akoho azy. Marihana fa ny voadisy lalina loatra dia ho tara vao mitsiry na tsy mitsiry mihitsy aza. Rehefa vita volo ny varim-bazaha eny an-tanimbary dia hidirana rano. Tandremana ny mandona ny tany ila loatra fa rehefa mando tsara ny tany dia arina ny rano satria ny varim-bazaha dia tsy tia milon-drano fa mamono azy izany. Hatreo dia arahana maso tsara ny volo ka ampidirana rano rehefa mila rano izy. Izany no atao mandra-pahamasaky ny varim-bazaha izay eo amin'ny 4 volana eo. Rehefa mahazo mandona tsara ny voa dia mitsiry eo amin'ny herinandro eo. Raha vao manomboka misandrahaka ny volo, izany hoe eo amin'ny 2 volana eo aorian'ny namafazana azy dia hitondrana ore na zezika siramamy ary somary hevona ny tany. Raha toa moa ka maniry ny ahi-dratsy dia avaina ny volo. Ny fihavana dia atao hatrany mandra-pahalehibe ny volo. Tsy andrasana melana na antitra ny ahi-dratsy vao alaina fa esorina izy dia ny vao maniry. Fantaro fa ny ahi-dratsy dia manakatsakana ny fitombon'ny volo ka mety hampihena ny vokatra azo satria lasa mizara ny sakafo tokony ho an'ny volo varim-bazaha. Ary ataraiky koa vao alana dia mihintsana eo ihany ny voany ka vao may miamitombo ny ahi-dratsy amin'ny taona manaraka. Eo amin'ny vanim-potoana ihany koa dia mila manara-maso tsara ny amin'ireo fisian'ny biby mihinana ny voly toy ny fano na ny olitra fotsy. Ary raha vao misy izany dia tonga dia manisy fanafody biby fa mety handringana ny volo mihitsy izany. Eo amin'ny vanim-potoana misandrahaka ny volo, misondro-dreny, bevoka ary miteraka dia mila maila amin'ny fisian'ny bibikely na amin'ny maintikely. Raha toa ka henika amin'ny maintikely ny volo varim-bazaha dia mila asiana fanafody mamono ireo biby maintikely ireo. Raha taraiky ny fiadiana amin'ny bibikely dia mety mbola ahitana azy ireo eo amin'ny vanim-potoana famelana ny varim-bazaha. Rehefa mamelana ny varim-bazaha dia marihana fa tsy azo atao ny manisy fanafody na miava ny volo satria mety hanakatsakana ny fiforoana ny voa izany ka manjary maty fotsy avokoa ny saloy rehetra. Tsy adino ihany koa ny miava ny volo na dia efa tapiteraka azy satria mety hanakatsakana ny fitombony na koa mety hahakely ny vokatra azo. Eo amin'ny vanim-potoana amin'ny mandronono ny saloim-bary dia arahana maso ihany koa ny fisian'ireo biby maintikely miampy ireo olo-maitso izay mihinana ny voam-bary. Asiana fanafody ny saloy amin'izany mba tsy hahasimba ny voam-bary. Rehefa eo amin'ny 4 volana eo dia masaka ny varim-bazaha. Ny hahafantarana fa azo tsinjaina ny varim-bazaha dia rehefa mahafikakerina tsara ny voam-bary. Aorian'izay dia velezina ny vary mba hitsana ny voam-bary. Ampirima tsara avy eo amin'ny toerana maina sy azon-drivotra. Toy izay ny momba ny fambolena ny varim-bazaha.
mafuyilevena ramati ilani jeritelani tamangawuti naratizayo atitantitetani mafuyilevena ramati ilani jeritelani tamangawuti naratizayo hojerentsika amin'ny tapany faharoa momba ny fanodinana amin'ny varim-bazaha ho sakafo. Ny varim-bazaha dia azo sokajiana ho sakafo tena feno ary be protéine mihoatra amin'ny vary sy ny katsaka. Raha ampitahana amin'ny tamenaka atody dia ahitana ireo singa rehetra ilain'ny vatantsika amin'ny varim-bazaha toy ny calcium, magnesium, fer, acide aminé, vitamine sy ny sisa. Tena tsara raha isan'ny atao sakafo fototra amin'ny varim-bazaha. Ny any Eoropa moa dia io varim-bazaha io dia toy ny vary amin'ny zareo. Amin'ireo faritra mpamboly varim-bazaha koa toy ny amin'ny Faratsio, Atsapamahazo, Ambatolampy, Atanfotsy dia foto-tsakafo mipiasa tsara varim-bazaha satria manome hery azy ireo. Ny zaza koa torak'izany dia homana ny koba vita amin'ny varim-bazaha ka mahadongadonga azy ery. Andehana notsika ny hevitry ny tantsaha iray mamboly varim-bazaha amin'ny faritra Tsapamahazo iny ny amin'ny fitiavan'ny varim-bazaha atao sakafo. Le varim-bazaha zany aty amin'ny tantsaha dia voalohany indrindra dia ataonay foto-sakafo hoe ka ny fomba fandrahoanay azy fihinanay azy zany dia mizara maromaro. Misy ataonay hoe koba na totoana izy zany dia ampifangaroana vary gasy na katsaka na ohatr'izany dia iny no atao koba ravina. Ary faharoa dia atao sakafo koa izy andrahoana totoana izy zany dia avy eo andrahoana ampifangaroana katsaka na asiana ovy izy dia andrahoana dia atao foto-sakafo ary sakafo mahavelona mihitsy izy aty aminay. Ny antony anaovanay azy sakafo any piasa tany dia izy aloha anankiray mitombo izy ary rehefa mihinana azy ianao dia tena mateza kibo be izy, tsy mba maharenona rehefa miasa satria le asa manko aty mafimafy any asa tany aty ka raha mihinana azy ianao amin'ny atoandro na hariva azy ianao dia mbola tsy maharenona ihany amin'izay. Araka ny rentsika teo dia azo atao sakafo tsara tokoa ny varim-bazaha. Manasa antsika raha naraka ny fampianaran'ny ramatoa Vero tantsaha iray avy any Atsapamahazo Faratsio izay manodina amin'ny varim-bazaha ho sakafo ao an-tokantranony. Ity ndray zany dia koba blé. Le blé korany iny dia avy dia totoina amin'ny masinina dia azahoana an'izao. Na azahoana an'ity zao dia katsaka rokolao dia blé koa rokolao. Izy ity zany anaovantsika koba. Dia le izy azo tonga dia totoina miaraka. Dia mety koa raha tonga dia atao totoina tsirairay fa ny tena fanaovana azy zany dia totoina miaraka. Mbola tsy fotsy le izy dia tonga dia totoina miaraka dia azahoana an'izao. So tsika zany dia hanao an'le koba blé dia ho composentsika le izy. Dia ity le vary blé ity efa vita koba. Antondray ny koba katsaka satria tsika manana katsaka samy manana katsaka daholo tsika dia asitsika katsaka. Koba blé rokapoka dia asitsika koba katsaka rokapoka dia mba hafeno sakafo tomovana amintsika satria tsika manana blé manana katsaka dia asitsika vary rekapoka. Ia le koba vary ataotsika ato. Maka rano zay mahamety anazy dia asitsika siramamy arakaraka zay tiavantsika ny amaminy. Rosotry iny dia asitsika karbonetra kely.
carbonetra ndray zany a mba mampamora le vonona amin'ny vavony a sady ohatrany mamea tsara le komba de sady mangazo zany tsika no manisy rano de arona ohatra zao alefa tsikelikely ny rano fa tsy tonga de atao be da be fa alefa tsikelikely hitatsika izy zao fa mety tsara ravina indray tsika ty ravina longozy de ty ravina ty indray azotsika zay zava-misy zany ohatra hoe akoho ravina akondro na ravina katsaka ohatra hoe mitonga ny katsaka de raha tsitsika ongesy izy raha tiatsika hoe vavetivety atao vavetivety koa ny ravina de ty ataotsika majinijinika anao azy ao anaty vilantsika de maka hazo kely asitsika talatalana le izy satria tsy mety raha vao tsy asina talatalana arakaraka ny alehibe azy amin'ny vilany anaovantsika ny hazo kely atao tsy tratrany le izy tsy atao tratrany rano fa atao masakevoka de zany anaovantsika nyty hazo kely ty rehefa vita ny hazo kely de alaitsika tsirairay izy de alahatra ao anaty rehefa mametraka azy ao anaty vilantsika de tsy azo atao fanindro be ohatra zao fa atao manao ohatran'izao de maka rano ray tsika izy raha kely fotsiny azy de mamasaka azy fa tsy atao izy zao de sabo atsasa-litatra ny rano ataontsika ao de mamasaka azy ataikitsika tamin'ny afo ty de afo le izy fa masakevoka manko le koba fa tsy atao masaganda atao bebe afo ataotsika be afo de atsasakadiny izy de masaka hitatsika izy zao fa masaka voaritsika ary manavanitra azy le longozy de aroso mafana ho an'ny fianakaviana mazo to aby so zany tsika de anao lasopy zavatra ilaitsika de ty blé ty efa voatoto izy ty de makitsika blé de karoty de haricot vert ovy laisoa céleri poiron de fomba fandrahoana azy andrahoana aloha ty blé ty de rehefa hitanao fa ohatra mivoraboraka zay izy ty fa rehefa andrahoana manko izy ty de mivoraka de rehefa mivoraka izy de karakarainao amizay reto zavatra reto so zany le andro le anaovantsika lasopy
Dia rokapoka zany tia no arotsakatsika dia anaovantsika lasopy. Arotsaka aloha ilay izy dia atao kelikely rano dia rehefa somary voraboraka dia kapohantsika raizy rehefa avy eo. Karakarainao amin'izay reto zavatra reto dia amboarina ity karaoty ity dia atao koa ny ovy voasina dia atao koa ty haricot vert ity dia ty laisoa ity dia ty céleri ity dia ty poivron. Sao izy rehefa io izy le teneniko hoe rehefa mivoraboraka dia efa mivoraboraka izy zao io tsika dia rehefa izay dia alaitsika amin'izay le fangarony dia arotsakatsika amin'izay so zany izy rehefa masaka dia loaritsika mafana ho aroso amin'ny fianakaviana. Hitantsika teo fa azo atao sakafo tsara amin'ny varim-bazaha, atao vary lasopy sy cube. Ankoatr'izay ihany koa dia azo afangaro amin'ny vary, ny katsaka, ny voamaina, ny ovy, ny varim-bazaha. Ny cube izay azo avy amin'ny lafarinina feno dia azo anaovana mofo tahaka ny menakely. Dia izay ary no azo atolotra ho antsika androany momba ny fambolena sy ny fanodinana varim-bazaha. Koa mirary antsika rehetra ahavokatra be ary koa fa azo tokomana hinana varim-bazaha.